GP Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Nivava. Miteraka savorivory eny anivon'ny fiarahamonina ny tranga fankanakiriny izay misesesy tamin'ity herinandro ity. Vehivavy miisa roa no sendran'izany fankanakiriny izany raha nitatitry ny polisy-pirenena. Manoloana izany, nanambara ny polisy-pirenena fa anamafy ireo fepetra amin'ny fandriampahalemana. Samy nanao ny fanadihadiana mahakasika ny antony nahafaty ireo trondro tany Andrakaraka ny fanjakana malagasy sy ny orinasa QMM, hoy ny ministry ny rano. Efa nivaly amin'ny ampahany ny fanadihadiana ary fantatra fa nisy ny tsy fanarahana ny fenitra nataon'ny orinasa QMM. Mitaky ny handoavana ny karaman'izy ireo 5 volana ny mpiasiny anivon'ny fandanjana fiaravaventy manerana ny Madagasikara, ireo baka sy merora ihany koa. Nanomboka androany, nitokona nandritra ny 770 ora izy ireo ary tsy misy misokatra ny toerana fandanjana fiaravaventy. Tsy ekena ny fanaovan'ny mpitsara antsojay ny Pirakidrara Aotoleara noho ny siosiondresaka, hoy ny teo anivon'ny syndicat-ny Pirakidrara. Ny syndicat izay nangataka ihany koa ny hijerena manokana ny famindran-toerana ary mitaky ny andraisan'ny direction des grèves judiciaires an-tanana ny fitantanana azy ireo. Maresaka iraisam-pirenena, mitoy ny fandrosoan'ny tafika rosiana any antsinanan'ny Ukraine, 700 ny tanànan'ny Severodonetsk amin'izao fotoana no eo ambany fahefan'ireo tafika. Mafy ny fifandonana ka mampanano sarotra ny famonjena ireo mponina any an-toerana. Ny andinindinindreo raha ianao afaka fotoana fohy. Migadona ny amin'ny valora alina tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-bavaon'olo amin'ity alina ity. Aterina ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy, atsaiko ampanajana ihany koa ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity dia miteraka savorivory eny anivon'ny fiarahamonina ny tranga fakanakiriny. Izay misesisesy tamin'ity herinandro ity, vehivavy miisa roa no sendry izany fakanakiriny izany raha nitatitry ny polisy-pirenena manoloana ireo tranga fakanakiriny ireo. Nanambarany teo anivon'ny polisy-pirenena fa anamafy ireo fepetra amin'ny fandriam-pahalemana. Fitinokonono. Niteraka resabe teo amin'ny tambazotra tserasera nanomboka tamin'ity herinandro ity ny alatr'olona na trangana fakanakiriny. Omaly, tovovavy iray no niparitaka sy voalaza fa very tany Behoririka ka hita teny amin'ny faritra Itosy ora maromaro taty aoriana. Tranga mitovy izay ihany koa no seho androany. Tovovavy mpianatra iray no tsy hita popoka tao anatin'ny ora maro. Dia rehefa tamin'ny 12 teo izy dia nandefa mesazy tamin'ny dadany hoe zaho sy fanina be tsy haiko ty toerana misy anaty hoe aiza fa fanina be dia tsy vita hatramin'ny farany le mesazy. Dia rehefa avy namaky an'ilay mesazy zany dadany dia niantso anazy, efa tsy nandray telefaonina ntsony izy, dia niantso anazy ny dadany hoe fantatra lava ny zavatra manjoa amin'ny maha dia ao dia sa nijerevana nandeha zay dia samy niainga zay nandeha nakany Pefoloha dia nijerevana izy tao amin'ny arébus dia tsy teo izy dia nitsofoka tao anatiny tao amin'ny TTI zay hoe efa nandoa inscription teo ve Mayago Lamali dia hoe efa nandoa inscription izy dia efa lasa noty tadavina amin'izay izy tsy hita natsona ilay telefaonina maty dia lasa zay nandeha nakao amin'ny Robika nakany Nandravoangy mijery anazy tsy nahita ny teto hôpitaly zay dia tsy nahita anazy mihitsy dia tonga dia nalefa le sariny dia fotoana fotaoriana le sariny dia be dia be ny olona niteny hoe tafaraka nisy ankizy zay namany hoe tafaraka biso taminahy izy dia niala teo akadimbahoaka dia zaho izy le ankizy gaga hoe fa maninona miala akadimbahoaka mandeha centre izy nefa raha mandeha centre zany tokony any amin'ny farany any an-tranonay Kazerina Mazoarivo. Raha ny fanazavan'ity renim-pianakaviana mampiayay ny zavanitranga nandritr'ireo ora tsy nahitana azy. Nahitana marika voatsindrina ihany koa teo amin'ny fanondron'ilay tovavy. Olona sendra nahita azy efa tsy natsiary tena teny amin'ny 17 hektara no niantso ireo fianakaviana. Dia aveo misy niteny koa zany tao hoe izy io sisy nisy olona anakefatra zay nanaraka anazy, hitanay hoe nanaraka anazy dia
de avy eo a nisy nandefa numéro de rehefa nandefa numéro de hoe atsovy ty numéro ty fa ela taty aoriana zany a hoe atsovy osy izy ty numéro ty fa za manam-baovao ny am'ty ankizy ty de natsona moa le numéro a de fanao rendez-vous zay de tonga tany an-tranon'le olona ka rehefa tonga tany zay a efa tao izy efa tsy nahatsiaro tena tsony fa tsy fantatray zany zay tena hoe nantony natongavany tao fa za tsy nanam-potoana nanady adina anazy tsony fa nybatainay le zaza de rehefa avy aty amin'ny hôpitaly angamban'izay zany de eo vao nadiady hoe ahoana marina fa ny teo amin'ny fanondrony zany a misy goka ngedangeda nitsondrona fanjaitra-ngeza de iny no nitaranay marary be ny tanako a osy izy nahita an'io zaza io a taty Andranobe Vava de hoe raha miala avy aty Ampefilo izy a nakany Angadam-bahoaka de nisy nahita tany Andranobe Vava de ohatrany hoe efa nisy olona nitondra nihodikodina be zany izy teo amin'ny adiny 3 sasany teo zany izy nihita. Tsy ny vehivavy ihany anefa fa misy ihany koa ireo lehilahy izay sendra n'ity tranga ity. Eo amin'ny ariam eo amin'ny poste eo ampitany Jirama io ataoko hoe entre tamin'ny enina sasany ngamba na ohatry ariva zako avy any A67 nifandeha le izy zany a misy 4x4 maintimainty a Fortuner anona tery ampitany ariam-bisy a teo tamin'ny enina teo amin'ny poste teo zahay maromaro moa ny olona teo zany niandry teo de ny 4x4 io miala avy any de tonga de mijanona eo amin'le fisasan'le arabe nisy madama zay ramatoa zay mivoaka avy ao anatin'le tomobile avy amin'ny devant de nanantona anay teo amin'ny ariam-bisy sady ohatry mitazatazana olona ohatrany hoe mijerijery olona zany fijery koa azy zany de zany ozy izy fa mijerijery tady sy mijery any zanakay zay io de mijerijery izy de avy eo izy lasa mipetraka tao anaty tomobile izy a de mipetraka mitsofoka tao amin'le devant izy de ngamba ataoko hoe 5 minutes na 6 minutes tao aorianan'izay a nisy banderole mivoaka avy ao anatin'le 4x4 de nanantona teo amin'le ariam-bisy ohatran'ireny hoe olona miandry bisy reny de vetivety teo tonga de ohatrany tsy haiko na hoe ahoana fa to de ohatrany forcé ny zalahy avy any afara avy any to de mibataina fotsiny andao lahy ela ve to de sa to de mibataina zalahy zany de mikropaka be de niezaka nanohatra moa za de vototra teny amin'le anankiray avy aty amin'ny tanako droite de tonga de avy tany de namely totondry an'le bandy anankiray tato amin'ny porte gauche anazy zany de vototra mitomboka tam'le nasiko ny totondry le bandy anankiray nitazona anavy aty amin'ny gauche de vototra koa zany de tapiala de le olona rehetrarehetra teo amin'ny ariam-bisy ohatrany jerijery ohatrany hoe taitra ohatrany hoe fantako zany zay raisonnementn'le olona teo amin'le bisy teo le 4x4 avy eo nahita an'izay accent zay to de nirifatra be teo akaikinay teo de tonga de mitsofoka tao anatin'le 4x4 le rolavo mibata anazy to de nirifatra be niakatra ohatrany hoe ho any akady foty iny le 4x4 tena terrorisé tena hoe saiko tonga tany an-trano ao vao tena terrorisé tanteraka tena hoe tena natahotra feno tahotra be zany maro tontolo manoloanareo tranga maro samihafa izay miteraka savorivory eny anivon'ny fiarahamonina sy ao amin'ny tambazotra tseratsera nanao fanambarana ny polisy pirenena ho fanamafisana amin'ny fandriampahalemana ankehitriny efa misy ireo olona izay arahi-maso akaiky manoloana ireo zava-mitranga izao raha ny fanazavana efa misokatra ny fanadiadiana fanoloana n'ireo service spécialisé dia ny brigade criminelle ny police des mineurs cybercriminalité stupéfiant ary ny police urbaine ho amafisina rehefa petra efa niraisina eo anivon'ny toeram-pianarana eto andrenivohitra iarahana miasa amin'ny Cisco ho amafisina noho izany ihany koa ny fisafony eny amin'ireny toerana mahavory olona sy be olona ireny ary indrindrindrindra amin'ny faritra ivoahana sy idirana eto andrenivohitra. Miantso amin'ny fitonina ihany koa ny ministry ny filaminam-bahoaka amin'izao zava-mitranga izao. Itsika sarotra aloha tsy korotan-tsaina amin'izao fa mila kosany anaty fitonina ny fitadiavana andreo tsy mahataotody ireo ary eto amin'ny polisy pirenena dia efa mametraka ny paikady rehetrarehetra mba hahafahana mahasambotra andreo mpanao olon-dratsy ireo ary raha misy vaovao any antsika tsiraray avy any aoka tsy salasala mihitsy anatina izay biraon'ny polisy akaiky atsika na izay olona mety hitatsika fa anankitsika amin'izany dia mifandrimbona mba hahafahana manatsanina farak'izangana izao fanakorontanatsaina ataon'ny olona amin'ny zaza malagasy izao. Efa manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana ity tovovavy ity raha mifampitambavao farany tamin'ny fianakaviana ihany koa
efa mahatsiaro tena ity tovovavy izay very ity fa mbola tsy miverina fitadiany tamin'ny 10 ora sy sasany izay nampitana vaovao farany. Arak'izany dia tsy ny vehivavy ihany voakasika izay ihany koa ny lehilahy raha ny fanazavana samihafa tokony tsy hidorororo intsony arak'izany ny tompon'andraikitra voakasika anatin'izay fa hain'olona ny resaka arak'ilay fomba fiteny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo ka andrasana ny voka-panadiadiana mahakasika izay. Ao anatin'izay dia samy manao ny fanadiadiana mahakasika ny antony nahafaty ireo trondro tany Andrakaraka avokoa ny fanjakana malagasy sy ny teo anivon'ny orinasa QMM hoy ny ministra ny rano tamin'ity androany ity efa nivaly amin'ny ampahany fanadiadiana ary fantatra fa nisy ny tsy fanarahana ny fenitra nataon'ny orinasa QMM. Henri Florion. Efa misy amin'ny ampahany ny valin'ny fanadiadiana izay nataony teo anivon'ny ANDEA na ny Autorité nationale de l'eau et de l'assainissement sy ny INSTN na ny Institut national des sciences et techniques nucléaires niarana teo anivon'ny ministera ny rano sy ny fidiovana mahakasika ny antony nahafaty ireo trondro ka nitsingevana tao Andrakaraka tao taolagnaroa tao. Singa misy roa izay ny ohatra ny fenitra tokony ho izy ka lasa tany anaty rano no antony nahafaty ireo trondro ireo raha ny fanazavana. Fanadiadiana mahakasika ny ranon'ny QMM dia efa nambarombenombeny tsy dia tena misy resabe le izy nanao fitiliana momba ny rano zareo dia nanao fitiliana ihany koa fanjakana. Misy singa anankiroa izay mihoatra ny fenitra tao anatiny dia ny aluminium zany sy ny pH ary ny afahana manao ny atao hoe fandikana ara-scientifique interprétation scientifique an'izay dia mbola mila fandrefesana fotoana zany hoe tsy lay fotoana andre mandeha iny zany le izy fanalizy ao anatin'ny fotoana maritra efa miasa amin'izany ny scientifique malagasy fa nahoana ny tsy fanarahana an'ireo singa anankiroa ireo fenitra roa ireo dia mbola mitoetra foana hoe ireo any nahafatin'ny trondro atao amin'ny raha ny fantatra mbola mitoy ny fanadidiana amin'izao fotoana izao izay izahana avoaka haingana raha ny nambarany ministry ny rano sy ny fidiovana hatrany. Fananaitra tao anatin'ny filakevitra ministra Omaly mikasika ny fanefan'ny fanjakana malagasy ny tedi-bola mahery ny 57 tapitrisa ariary izay voafaritra anatin'ny gapa matsina ny fanombohana ny tetikasa fitaterana Antarby na ny teleferika moa zany sorabola izay etoan'ny fanjakana malagasy akoatra ny findramam-bola mahery ny 710 tapitrisa euro natao tamin'ny tahirim-bola frantsay ho an'ity tetikasa teleferika ity. Miroso amin'ny fanatanterana ankehitriny ny tetikasa fitaterana Antarby na ny transport par câble eto andrenivohitra taorian'ny fahafenoan'ireo fepetra momba izany raha nambara ny tompon'andraikitra. Tapaka nandritra ny filakevitry ny ministra Omaly ny fandraisan'ny fanjakana malagasy an-tanàn'ny GAP ny famatsiana ny fanombohany ity tetikasa ity amin'ny alalan'ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola. Mizara roa ireo sorabola avy amin'ny fanjakana mandravitra ny GAP ho an'ny tetikasa fitaterana Antarby raha nambaran'ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Zany dia voalaza tao anatin'ny fanaraha-piara-miasa famatsim-bola amin'ny matetikasa vaovao resantsika ny transport par câble ireo teknisianina mikasika ny fanorena trano aloha ananantsika BTP zany fa ny équipementier satria eto Madagasikara tsy mbola nisy zany seapitaterana ohatra zany dia mitaditsika zany mpanosika mpanampy atsika consultant anatin'izay zay mahay manokana mikasika ny resaka câble io ka ny recrutement zany no nanaovana sorabola di 950 millions ariary zay zany mandritra ny 420 volana anatanterahana le tetikasa. Dia ny faharoa dia lay fandraisana tanan'ny fanjakana malagasy ny tataoketra amin'ny etra amin'ny fahatserana na fanafarana ny entana ao anatin'ny tetikasa ny transport par câble. Apahany kely 495 millions zany io dia apahany amin'ilay fitaovana nafarana zany. Arak'izany mahery ny 57 tapitrisa ariary ny teti-bola avy amin'ny fanjakana ho an'ny tetikasa fitaterana Antarby eto andrenivohitra akoatra ny findramam-bola mihoatra ny 40 tapitrisa euro na 300 miliary ariary avy amin'ny tahirim-bola frantsay. Araka ny fanaovatsy ny fanaraham-piara-miasa natao tao Paris ny 20 volana septambra 2024 nankatoavana nandritra ny filakevitry ministra Omaly ihany koa ny mikasika ny fangatahana famatsim-bola ny famindran-toerana maika ireo fitaovam-piadiana sy ireo fitahirizana bala ao Atsimahabeomby Imeritsatosika toerana izay voakasika ny tetikasa Tanamasoandro.
rehefa mialo izy zany a dia miditra ao anatin'ilay fantarana ny tanamasoandro ilay toerana misy amin'izao fotoana izao satria verindre tsy ao anatin'ny fenitra ny fandroena tanàna koa ny mety fipetrahany resantsika hoe inona moa zany no rocan tsy ny ranolay ihany a satria misy toerana majinijinika ao zany any ampovoany ihany apahany voalohany zany ny naovana sorabola tao amin'ny fisankevitry minisitra iny ny rehetra zao efa mba faly hoe efa mangotragotraka sy milama avokoa ny fanatanterahana nytetikasa ka mba handeha telefirika amin'izay atsoatsy akanjo moa mbola nisy izay gaby zay fa any Suisse no amadihana ny volamena malagasy ho tahirim-bola vahiny na or monétaire eo anivon'ny banky fohibe ny Madagasikara rehefa vita ny fanadiadiana ataony LBMA izay fikambanany matianina amin'ny tsenany metaly any Londres manamarina ny fenitra momba ny volamena alefany amin'ireo orinasa dio avy hatrany ny volamena malagasy hojerena ihany koa ankoatr'izay ny teboka natsarana sy ampiariana volamena araka ny tapaka nandritra ny feona minisitry ny Harena Kebon-tany sy ny Masovo Suisse miasa sy monina eto Madagasikara fa tsy ankaterena intsony ny fanaovana ary vavaorona amin'ny ankabeny hony tatry ny filakevitry ny minisitra Omaly mila hajaina ankilan'ireo fepetra ara-pahasalamana any amin'ireo toerana mihidy ahitana olona 200 na mihoatra raha ny faneho-kevitry ny olon-tsotra sendra ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity dia mampanahy io fanapahan-kevitry ny fanjakana io manoloana ny antotanisa farany mahakasika ny fivoarany Covid-19 farany teo. Tapaka nandritry ny filan-kevitry minisitra fa tsy voatery intsony amin'ny fampiasana aro vavaorona. Any amin'ireo toerana izay iangonan'olona 200 no mihoatra no tsy maintsy anarahina ireo fepetra ara-pahasalamana raha ny fanazavana. Raha ny hita nandritry ny fanadihadiana, maro ireo vahoaka no tsy manao izay aro vavaorona izay intsony eny an-dalambe. Eny amin'ireo fitateram-bahoaka no tsy maintsy ampiarina ireo fepetra sakana. Mampiahy fanapahan-kevitra raha ny fanazavana ireo naneho hevitra. Miakatra isan-kerinandro ireo antotanisa ka manano sarotra ny tsy hanaraka ireo fepetra. Raha ho ana manokana dia manao foana fa izay olona rehetra mahafantatra manodidina dia mahafantatra an'izay hoe io indray raha kasibosy fa tsy mampaninona ilay satria izay mety amiko ohatran'ny tsy inoko aloha ny tena marina izany tsy miombon-kevitra amin'ilay izy fa mbola be dia be ilay aretana na dia tsy ilay corona ihany ary na vaksiny dia gel koa mazava ho azy mampiasa foana. Raha ny hevitro manokana aloha aleo apetaka ihany le kasibosy aleo apetaka ihany zany le zestany ray metatra sy ny kasibosy fa satria le aretina indraindray ohatran'ny hoe afaka tsy afaka dia tsy hita mihitsy satria any ivelany ihany zao ohatran'ny misy miditra confinement indray raha tsy diso ankiny dia aleo manao le kasibosy ihany mandrapa nouvel ordre. Raha nitatitry ny banky iraisam-pirenena, mbola ambany ny tany fanaovana vaksiny eto Madagasikara. 400 ny mponina eto Madagasikara no vita vaksiny miaro amin'ny aretina. Voasokajy ho ta ambany indrindra amin'ireo firenena aty Afrika subsahariana vita vaksiny Madagasikara raha ny fanazavana. Mampametra-panontaniana hatreto ny fanapahan-kevitra izay noraisina manoloana ny antotanisa voamarika fa voan'ny Covid-19 tsy aivina. Misa 370 ireo tranga voamarina raha ny antotanisa farany nivoaka tamin'ny alahady 9 Mey. Ny 250 no eto amin'ny faritra Analamanga ary misa 2 ireo maty. Fa mitaky ny andoavana ny karamana izy ireo 10 volana ny mpiasa eny anivon'ny fandanjana fiara vavety manerana ny Madagasikara ireo baka sy merory ihany koa nanomboka tamin'ity androany ity dia nitokona mandritra ny 720 ora izy ireo ary tsy misy misokatra ny toerana fandanjana fiara vavety izy ireo izay mampiditra hatramin'ny 520 tapitrisa ariary isan'andro. Dia mafy ny hetsika fitakiana ataon'ireo mpiasa eny amin'ireo fandanjana fiara vaventy manerana ny nosy izay efa nanomboka androany ary aharitra 720 ora. Antony fitakiana ny tsy fandraisan'izy ireo ny karama nandritra ny 10 volana. Eo ihany koa ny tsy fisitrahan'izy ireo ny knapsa sy ny hostia. Manao hetsika izay androany manomboka andrano 720 ora. Dia amin'ny herinandro iray tohizanay 270 ora raha mbola tsy mivaly ny fitakianay dia mitohy ohatr'izay foana ny fitokonana nataonay izany.
tsy hijanona zany zay mandra-pahazonay karamanay aty aminay 5 volana karamanay 5 volana ny mpiasa rehetrarehetra izay tsy nandray karama moa zany dia 590 eo zay valo ny isan'ny station de pesage dia miaraka amin'ny baka sy ny miror efa maro ny dingana natao tamin'ny mpampiasa fa nampanantena foana zareo miandro foana zany zay hatramin'izao dia nefa ny zavatra tena indrasanay ny idirany ny azahoanay karamanay aingana indrindra satria mitsaly zay. Manodidina ny 5 tapitrisa ariary ny vola ampidiry ny toeram-pandanjana fiara vaventy ao anatin'ny iray andro manerana ny Madagasikara izay mandeha mivantana any amin'ny kitapom-bola ny chauffeur routier raha ny fanazavana. Izy fiatraikany betsaka amin'ny lafony fifamoivoizana sy ny fikojakojana ny lalam-pirenena izao hafitokonana ataon'ireo toeram-pandanjana fiara vaventy izao. Zany ny station sy ny mpiasa ato aminay dia maro ireo loza mety hitranga eny amin'ny fifamoivoizana. Maro ireo camion manao surcharge dia mety hanimba ny lalana sy ny fotodrafitrasa dia mangataka ny fitondram-panjakana zahay mba hijery anay satria mitsaly zahay na ny hana hoaninay na mpianatra tsy mianatra zahay voaroaka. Ny olona maro zany ankizy manao prêt bancaire dia lasa interdiction bancaire zareo. Rahatsahivona misy avalo ireo toeram-pandanjana fiara vaventy manerana ny Madagasikara 20 kosa ireo bak ary isan'ny mitokona amin'ny fitakiana ny karaman'izy ireo ihany koa ny miror vahaolana maritra tsy hiverimberenana izao tranga izao no isan'ny takian'izy ireo. Fa misy baiko midina avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy mamela ny solombavambahoaka voafidy tao Soalala hiditra Kazarina raha ny angom-baovao voaray amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana azo hatrany no ny resaka fitondran-tena tsy mendrika tamina zandary sy manam-boninahitra tao amina Kazarina no antony nandraisana fepetra nitondra ny fanazavana mikasika ny zavamisy any Soalala sy any Mahajanga ankilan'ny solombavambahoaka raha nanontaniana mahakasika ny raharaha. Tsy afaka niditra amin'ny kazarina intsony ny solombavambahoaka voafidy tany Soalala araka ny baiko avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena araka ny angom-baovao voaray. Miompana amin'ny disadisa noho ny fitondran-tena tsy araka ny tokony ho izy no antony izao fepetra izao. Nisy raha ny fanazavana voaray hatrany ny toetra sy fihetsika tsy mendrika nataon'ity solombavambahoaka ity. Nisy ihany koa ny lainga sy fanalam-baraka fanendrikendrehana ny ampifaneratsirana zandary sy manam-boninahitra ka antony fepetra tamin'ny alalan'ny baiko nidina izao araka ny angom-baovao voaray hatrany. Tahaka izao ankila ny fanazavana no entiny solombavambahoaka voafidy tao Soalala ity raha nanontaniany mpanao gazety. Misy omby be dehibe very ao amin'ny frontière-ny Marovoay Betsiny ary Soalala. Singamiko manokana amin'izany omby telon-jato ny amin'ny Soalala ao amin'ny toerana io, ao amin'ny Kidro amin'ny toerana io izay hatramin'ny Novambra 2021. Fa misy mifampiresahana natao kompetanta filaminana mba hamongorana an'io Kidro io dia nisy ny fijerenan'izany saingy tonga amin'ny laon'ny ara-dalàna ny savaona opération natao tamin'izany. Rehefa tonga ty ny ministra telo fandimpanemana dia nangatahako ny anaovana opération tsy misy pepeta amin'ny farany aingana indrindra satria misy proof fa mbola ao ireo omby ireo. Io moa disadisa kilatoany ho an'ny tokony andraikitra izay mahatsapany faharenim-bahoaka zany dia isorako manokana ny seg fa nandray andraikitra izy eo ny ao nanome baiko entitra fanaovana n'izany opération zany amin'ny andro izay tsy ambara-pety. Saingy kosa sondro ray lohatà io tsy lozany izay mamarà ary mety isany mandringa amin'izany mpitandro filaminana zany fa tsy araka ny feo mandeha fa tsara dia tsara ny fiaraha-miasa amin'ny andriamatoa seky. Tamin'ny alalan'ny Antso Atarby, nanamafy ity solombavambahoaka ity fa hitondra fanazavana betsaka kokoa manoloana ny zavamisy ao Soalala sy any Mahajanga.
izay ny raha mahakasika ny solombavambahoaka ny soalala manokana fa mafampana ihany koa ny raha mahakasika an'ireo solombavambahoaka mivory eny anivo ny antenimera-pirenena amin'izao fotoana indrindra mahakasika ny tolo-dalàna ho fampitsarina ny voka noho ny antony ara-pahasalamana izay notsipahany conférence des présidents eny anivo ny antenimera-pirenena androany ny fampidirana azy io anatiny volavolana fandaharam-potoana ny tolo-dalàna mahakasika izay antony teboka maro no tsy nanekena izy io mifanipaka amin'ny lalam-pandrenana ihany koa ny tolo-dalàna hoy ny fanazavana Henri Florian. Nandritra ny fandaninany volavolam-pandaharam-potoana izay notontosain'ny conférence de président androany teny amin'ny antenimera-pirenena no nanapahany besiny maro fa tsy ampidirina ao anatin'ny volavolam-pandaharam-potoana Intsimbazaza ilay tolo-dalàna mahakasiky ny ITG na ny interruption thérapeutique de grossesse no izy tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina sy ny soatoavina malagasy. Nisy zany débat teo amin'ny solombavambahoaka ny président ny commission rehetra tao anatiny izany fivoriana izany ka tapaka tamin'ny tsangatanana ny tsy ampidirana nyty lalàna ity ao anatin'ny ordre du jour maro ny ataoko hoe hevitra ny voaka anoherana nyty lalàna ity zany zay sorako betsaka ny ireo namana président ny commission tao anatin'izany satria tena nanohana ny hevitra zay noentiko ao anatin'izany hoe tsy lahara-pahamena ty lalàna ity aloha amin'izao situation misy eto amin'ny firenena izao anisan'izany ihany koa ny mahasotoavina zay mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena zay nilovaina hatrany amin'ny taloha zay mipetraka foana ny resaka moralité satria tsy eken'ny saina tsy eken'ny saina malagasy tsy eken'ny kolotsaina malagasy ihany koa zany hoe fanalanjazy zany ary zay no nampisan'ireo lalàna maro hatramin'izay ka hatramin'izao mandrarana azy io zany. Ankoatran'ny fitsipahan'ireo solombavambahoaka ao anatin'ny conférence de président ity tolo-dalàna ity nilazany heviny ihany koa ny gouvernement izay nanambara fa misy teboka maromaro mifanipaka amin'ny lalam-panorenana ao anatin'ity tolo-dalàna ity ka tsy azo ekena. Tonga tena nivony antenimera-pirenena moa araka ny fantatritsika ny fanamariana ny oetiny gouvernement ao anatin'izay ihany koa dia betsaka ny fanamariana ny oetiny gouvernement zay mampiseho fa tsy misy zavatra tsy tomombana betsaka ao anatin'io lalàna io anisan'izany tena nanamarika ny tenako zany dia hoe tsy mifanaraka na hoe mifanohatra tanteraka amin'ny lalam-pandrenana zay misy satria misy tsy fifanarahana eo amin'ny lafiny juridika nga hoe ny amaritana hoe ny zazaokipy ve dia olona manana zo sa tsy manana zo anankiray zay ihany koa ny lalam-panorenantsika dia manao mention ny amin'ny fiarovana ny droit à la vie zany eo amin'ny resaka légitime défense zany hoe tsy tafitra ao anatiny mihitsiny zany ny resaka hoe famonoana olona famonoana zaza any ekibo. Andrasana araka izany ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka Masgola Mali izay nanolotra ity tolo-dalàna ity manoloana izao fitsipahany conférence de président Intsimbazaza izao. Fa isan'ireo firenena nandray anjara tao anatin'ny fivoriam-bena hatrehin'ireo tompon'andraikitra eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay mampiasa ny teny frantsay ny délégation avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana eto Madagasikara fivoriana izay ny farana androany tany Dakar Sénégal misy 50 ireo nandray anjara tamin'izany ary isan'ny lahadinika ny mahakasika ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny fiatrehana ny raharaha-pividianana. Dia izay ihany koa no hoentintsika miseto ao anaty dokam-barotra fohy ny akon'ny fifandonana teo amin'ny Barian'i Madagasikara sy ny Black Star ny Ghana omaly eo ihany koa ny fiomanana amin'ny fanamariana ny fetim-pirenena hampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous.
avec la fibre Family Bettelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamerina ny arabatra ny tombo kilasy tombo vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity anomboantsika izany dia manoloana ny amarony malagasy tsy misitraka rano fisotro madio nandefa taratasy ho an'ireo minisitra sy tompon'andraikitra voakasika izany ny filohan'ny repoblika ny amin'ny tokony anafainganana ny fampisitrahana rano fisotro madio any rehetra tohizana ho izy ny fiarah-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy arabola isan'izany ny fiarah-miasa amin'ireo japonais izay nanolotra fiarabe fanadiovana rano tamin'ity androany ity gaeton Andriatsilavo. Tamin'ny alalan'ny tetikasa sanjoina hoe fanomezana 5 amin'ny fanadiovana rano sy fanadiovana rano mandehandeha ao anatin'ny tetikasa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy no nanoloran'ny masovo japonais fiarabe mpanadio rano fa matsimbola tsy averina omeny fanjakana japonais ho an'ny Madagasikara izay mitetina 200 tapitisa yen na 270 tapitisa ariary. Vadio rano fisotro madio mifanaraka tsara amin'ny fenitra malagasy sy iraisam-pirenena no vokatra azo aminy. Ohatra na rano menamena aza ilay rano hodiovina dia lasa mazava tsara ary afaka voadio mikroba rehetra. Ndiky zany fa afaka mifandrindra sy manafangina ny famonjena ny vahoaka misy rano ka azo diovina tsara. Mifandrina dia mifahazahoana camion traiteur maromaro satria tena tsapa fa manano be da be amin'ny mahitany le izy. Nanomboka ny taona 2024 no tokanana tany ampefy ny tetikasa fanadiovandrano. Ity tetikasa ity izay efa mipetraka any amin'ny faritra 4 manerana ny Madagasikara, Vakina Karatra, Betsiboka, Bongolava ary Matsiatrambony. Olona manodidina ny 3 arivo sy iray alina no misitraka rano fisotro madio avy amin'ity fanomezana natolotry ny japonais ity. L'amélioration de l'approvisionnement en eau. Ny fanatsarana ny famatsiana rano sy ny fanadiovana dia afaka mampiroborobo ny fitombon'ny toe-kareny ny firenena iray ary manampibetsaka amin'ny fampihenana ny fahantrana. Noho izany indrindra no nanapahany fitondrana japonais fa hanomeny anjara biriky ny any Madagasikara ho fanohanana azy amin'ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fanomezana rafitra fanadiovana rano afaka mifindra toerana. Nisy tia ifina ny taratasy nomeny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ireo minisitra tompon'andraikitra voakasika ho fanafainganana ny fanatanterahana ny velirano faharoa mifandraika amin'ny fampisitrahana rano fisotro madio ho an'ny rehetra. Ny taona 2024 no tombanana ho 470 faingo 500 ny tany fisitrahana rano fisotro madio teto Madagasikara. 930 n'ireo faritra ihany no nanana ny tany fisitrahana rano fisotro madio ambony ny salanisa nasionaly. Ny faritra Tsimotsinanana 8,700, Melaky 1,100, Sofia 1,700 ary Vatovavy-Fitovinany 13,800 no faritra tena sahirana indrindra amin'ny fahafahana misitraka rano fisotro madio. Vokatr'izay, maro ireo malagasy tsy mbola misitraka rano fisotro madio izay miteraka olana ara-pivelomana, mifandray amin'ny sakafo, fidiovana sy ny fahasalamana. Araka izany, nanome toromarika ny governemanta ny filoha anolotra fandaharana sandrano vonjomaika ampisitrahana rano fisotro madio ny 700 mponina an-tanan-dehibe sy ambanivohitra hatramin'ny taona 2024. Isan'izany ohatra ny tetikasa fitahirizan-drano amin'ny faritra misy 20 eto Madagasikara ahafahana miatrika ny fiovan'ny toetrandro.
Lafimavaofa kosa indray dia tsy ekena ny fanaovam-pitsara antsojay ny Pragdrara Otoliara noho ny sosion-dresaka hony teo anivon'ny sendika ny Pragdrara tamin'ity androany ity. Ny sendika izay nangataka ihany koa ny hijerena manokana ny famindra-toerana ary mitaky ny andraisan'ny direction des greffes judiciaires an-tanana ny fitantanan'ireo Pragdrara fa tsy ny DRS Intsonga eto Andriatsilava. Manoloanareo tsindry mahazo ireo Pragdrara amin'izao fotoana, nanome fampitandremana ireo tompon'andraikitra sy ireo mpitsara voakasika ny sendikany Pragdrara. Isan'izany ohatra ny raharaha mampifanolana mpitsara sy Pragdrara iray ao amin'ny tribunal administratif ao Toliara. Siosion-dresaka mahakasika ny fampisaviana ny natombohan'ny fifanolanana ka tsy tokony hanina fotsiny amin'izany raha ny fanazavana. Itsika fitsarana dia pirofo noentina ilazana fa meloka ny olona anankiray fa tsy resaka siosion-dresaka ka anaovana antsojay amina greffier izay miasa ao amin'io tribunal administratif ny Toliara io. Ny zavatra impanganareo azy dia ao anatin'ny code pénal 4 izy. Raha ohatra hitanareo fa mitombony zany dia alohan'ny fitsarana no amoaka fa atsaharo manomboka eto ny acharnement atao aminazy hoe hovaina hatramina serura, tsy mahazo miditra birao, tsy mahazo mandray asa, sy ny sisa. Raha tia mahany olana io ianareo dia atsangana ny comité anankiray anao enquête mixte, misy Pragdrara, misy tsara. Raha misy ny fanesorana amin'ny toerany ny Pragdrara, tokony isy ihany koa ny fanesorana amin'ny toerany ilay mpitsara mifanolana aminy ho iantrany ny sendika. Ireto farany izay nanamafy fa misy ny fanavakavahana sy ny fanaratsiana ireo Pragdrara. Ankoatr'ireo, takiana hoe ny sendika nijerena manokana ny famindran-toerana sy ny famindrana ny fitantanana ny Pragdrara ho amin'ny direction des greffes judiciaires. Lasa fampiretana piasa no misy raha mbola amin'ny DRS manao gestion de carrière ny greffier. Ary ny DRS hoe tsy ohatran'ny ny tsy manana hevitra afa-tsy ny hoe hanasazy zay ngamba sisa no tena raison d'être. Ho takinay ny anakinana zany gestion de carrière ny greffier zany ao amin'ny direction des greffes judiciaires satria ny any mpitsara dia efa lasa ny CSM ny fitantanana ny asany, ny any administration pénitentiaire dia efa lasa ny CESAP, ny Pragdrara zany sisa no ao anatin'ny tantanany DRS ny gestion de personnel amin'izao fotoana zao. Kanefa izay tena matsapa hoe victime satria lasa voantsindry azo lena tahaka an'izao foana. Irosy ho ela amin'ny fionam-be ireo Pragdrara ka aorian'izay no andraisana fepetra mahakasika ny fitakiana raha tsy misy ny fiovana. Avalitsika izay olan'izay fa andao ifety manomboka eto ankoatra ny fety ny pirenena mandritra ny ty volana Jona ty dia fety ny ankizy ihany koa ny volana Jona ary ray volany teny malagasy ihany koa. Misokatra amin'ny fomba ofisialy amin'izao fotoana ny ray volany teny malagasy ho ny teo anivon'ny Akademia Malagasy androany. Loha hevitra mandritra izany no hoe ny asan'ny teny malagasy eto Madagasikara. Maro ireo hetsika entina hanamarian'izany ho an'ity taona ity, hoy ny fanazavana. Mananosarotra ankehitriny ny fahafehezana ny teny malagasy, indrindra ho an'ireo tanora manoloana ny fivoarana entin'ny fandrosoana sy ny fanatotoloana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Afatra raha mahitsy zany, ny hoe tsy voafeha dia eo ny fitsipika, fa eo indrindra koa ny hevitra. Maro ny voambolana malagasy no efa tsy dia azon'ny olona tsony amin'izao fotoana izao. Ary maro koa nefa ireo voambolana vaovao mipoitra amin'ny teny malagasy izay manana ny heviny manokana ihany koa amin'ny fotoana ankehitriny, endriky ny fivoaran'ny teny zany. Hitantsika ohatra ny hoe havanana kokoa ny ankizy ohatra, azon'ny ankizy kokoa raha miteny raha iteneninao izy hoe misaoty, fa teny tsy eo andohany loatra intsony ny hoe mivikina. Endriky ny fivoaran'ny teny malagasy zany, endriky ny fiezahan'ny teny malagasy hizatra ny tontolo misy ankehitriny zany. Kanefa endri-javatra zay tokony amalina antsika ihany koa eo amin'izany hoe fiainan'ny olona sy ny fampiasan'ny olona teny malagasy zany. Manoloan'izany, misokatra amin'ity volana Jona ity ny ray volan'ny teny malagasy raha ny fanambarana nataony teo anivon'ny Akademia Malagasy androany. Ny asan'ny teny malagasy eto Madagasikara, iny loha hevitra ho raisina amin'ny fanamariana izany raha ny fanazavana. Dia mahatsiaro manana biby ny Akademia Malagasy eo fanabeazana sy fitolana ainy avao ny teny malagasy izay tsy afa-misara amin'ny fikolontsaina malagasy.
satria tanora moa dia fantatsika fa no avy firenena manontolo rehany malagasy rehetra no nahazahoana ny kabary malagasy teo anivon'ny UNESCO osata iraisam-pirenena ma-aretin-tsaina tsy azo tsapahitanana. Endrika ampiasana feno sy manome asina ny teny malagasy ny kabary malagasy ka tokony hoezahintsika malagasy ny ampitono asina anio andavanandro na tenitsika fa tsy amin'nisy entiny ainteny sy ny kabary ihany. Maro ireo hetsika andravaka ny iray volan'ny teny malagasy raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'izany ny fifaninanana, eo koa ny fampirantiana sy ny famelabelarana samihafa. Fa mamaraparana ny famerinana amin'izao fotoana ny ekipa ny Solo Andrena Solo otrony Antsany Kristy amin'ny fampisehoana ho tanterahana etsy amin'ny Canal Olympia Iarivo ny alahady ny Pentecoste ho avy izao vonin'ireo mpanakanto hira fiderana hiaraka amin'ireo mpankafy. Mitoy ny famerenana anolorana sy kanto ho an'ny mpankafy ny Solo Andrena Solo amin'izao 3 andro mialohan'ny fampisehoana izao. Ho grand complet ny tarika amin'io raha ny fanazavana. Mafotaka kokoa zany satria jerena tao ny detay rehetra ny hira zany fa tsy ary manao finition mihitsy ny hira rehetra. Ohatran'ny hoe somary pasoka nefa malama zany zay le répétition générale dia mahafinaritra tsara répétition teo tsy manaoka maraina moa zany zay dia tramoso ngamba ny Antsany Kristy manaoka an'lezy voalohany dia diviasy naindray solosolosantariny dia miverina ray Antsany Kristy dia diviasy nay ohatr'izay le efa lehibe zany dia farany any misy fampiarapeo miaraka amin'ny Antsany Kristy solo misy pampampa moa zany misy pitsoka rehetrarehetra ho sax trompety dia misy cœur miaraka amiko zany tekiteko zava-maneno zany complet. Anakoako ireo hira fiderana amin'ny Canal Olympia ny alahady ho avy izao ho iatrany Solo Andrena Solo. Lada Pentecoste sady izay izy manenjera anatin'ny andro fiderana mihitsy dia izay mahatonga ny hoe Solo ny hira fiderana Pentecoste le izy amin'ny telo ora tolakandro zany izy manomboka dia ny Canal Olympia tapetaka dik zay akaiky ny coupe de grille dia manasantsika ho tonga maro fa be dia be ny raha atao zany misy rakikira mantsy efa vita dia ho amidy ao toerana koa misy rakikira misy an'le hira rehetra zay ho atao konsertra amin'ny fotoana. Ny alahady ao izao araka izany no fotoana etsy amin'ny Canal Olympia Iarivo fampisehoana iarahana amin'ny Solo Andrena Solo ary anotrana azy amin'izany i Antsany Kristy iara hideran'Andriamanitra ny rehetra amin'ny maha-Pentecoste ny andro. Zay ampahanira mahafinaritra zay ihany koa no hoentintsika mitraka any na teo aza ny faharesena ny ekipa pirenena malagasy Maliala raha ny fanandrana tamin'ny Black Star ny Ghana. Ao anatin'izay dia ny tsy fampin'ny fampivondronana ny Barea ny Madagasikara alohan'ny hiatrika ny lalao no antony lehibe nitarika antsika tany amin'ny faharesena hoy ireo mpankafy baolina kitra tamin'ity androany ity. Maro ihany koa ny lesoka mila renina raha ny fanazavana ireo mpankafy. Niondrika teo anatrehan'ny Ghana ny Barea ny Madagasikara moaly arivo. Nandritra ny lalao voalohany izay natrehan'ny ekipa malagasy ao anatin'ny fifantsanana ho an'ny kanina 30 nateo aza ny faharesena telo no tsy misy nanoloana ny Black Star ny Ghana. Ny dera manokana ireo mpilalao ny mpanazatra Nicolas Dupuis.
maro amin'ireo mpilalao malagasy najoro omaly no tsy ampy sy tsy mbola mananatra ke fa akory eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa najoro hatrany amin'ny 7-20 minitra mahery ny lalaovana. Teboka maromaro no mila tsaraina ho hatrany ireo mpakafy. Matamale aloha tsara zany fitazomany bary anazy satria tena avantika amin'ny bary ao de Madagasikara zany tena tsara toerana ary tena matazona ny bana. Defa misy arenina kely koa zany amin'ny Madagasikara zany. Ny arenina zay tokony mba ampidirina aloha le voalohany indrindra le tena tokony le toerana aile droite gauche dia ny faharoa manalak'izay mbola tsy ampy arazy makely fotsiny sika zany le ny fahitako azy aloha dia ohatra hoe tsy ampy fanomanana zany le ekipatsika tsy ampy regroupement dia eo koa lesika tsy fiarahana tsy fahaiza miferaha miaraka dia iny zany mila lesa arenina kely iny fa tsy dia misy tseny mpanazatra na hoe iza niza fa eo amin'ny fanomanana zany tsy ampy eo amin'ny tialolo zany no mpagnombola mila tsaraina tsara sy ny ao ampovoany dia ao amin'ny fiarovana tsy dia maninona. Tsy ivana fa ny alahady ho avy izao amin'ny 4:00 ny lalao faharoa atrehan'ny Bahrain ny Madagasikara izay aonana amin'ny ekipa ny Angola. Ivenina kely ao anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny fetim-pirenena sika ao anatin'ny ity vaovao manaraka ity. Manomboka androany ny fankalazana ny faharoa 20 taona ny iverena ny fahaleovantena sy ny tsangana ny folo alin-dahy malagasy raha ny tatitra nataon'ny CTMO na ny komite nasionaly mpikarakara ny fankalazana ny 9 jona 2022 ho atao amin'ny faritra rehetra ny fankalazana ary averina ny kermesy sy ny lanonana isan-tsokajany ho ny mpikarakara. Lohahevitra ny safidiana tamin'ity taona ity ny hoe ny fitiavako ny tanindrazako mamelona ny ampo-pirenena. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fankalazana ny faharoa 20 taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy ny tsanganan'ny folo alin-dahy malagasy. Fankalazana izay ho atao amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Isan'ny tonga nanokatra izany ny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, ny teo anivon'ny fiadidiana ny republika, ny teo anivon'ny gendarmerie ary ny polisy-pirenena izay atao anatin'ny CTMO na ny komity nasionaly mpikarakara ny fankalazana ny faha 9 jona 2022. Lohahevitra no safidiana tamin'ity taona ity ny hoe ny fitiavako ny tanindrazako mamelona ny ampo-pirenena. Hiavaka ny fankalazana amin'ity taona ity ary isy ny afomanga ny faha 5 jona ho avy izao. Iverina ihany koa fa hoy ireo mpikarakara ny kermesy izay hanomboka ny faha 12 jona ho avy izao eo amin'ny kianjan'ny Betongolo. Natao mpitany filamina izy amin'ity indray mitoraka ity satria hiaraka isalahy amin'izany ny ato amin'ny tafika misy ny ataoko tafika telo mazava ho azy, ny tafika tanety, ny tafika nabakabaka ary ny tafika Andranomasina. Zay misy ihany koa ny état-major ny ireo tafika isahana azy ireo avy. Ny manaraka dia ny rahalahy ao amin'ny zandary ary ny farany kosa dia ao amin'ny polisy-pirenena. Sambany ihany koa andray anjara hiaraka aminay amin'ny fankalazana ny kermesy ny mpitandro filaminana ny lazana azy amin'ity amin'ny fiteny malagasy na kermesy de force de défense et de sécurité. Efa misy ny lamina napetraka hitandrona ny filaminana mandritra ny fankalazana izay iarahan'ny tafika, ny zandary ary ny polisy-pirenena. Ampitomboana ny isan'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny faritra 13 eo amin'ny lafiny ara-pitaovana sy ara-kolona. Efa ny tanjona izay napetraka ary ny toromarika voaray avy eo amin'ny ireo tompon'andraikitra voalohany ireo dia mba ho tanterahana ao anatin'ny filaminana tanteraka tsy misy tomika ny lanonana rehetra amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara, tsy misy tohika amin'ny lafiny hoe tsy misy ny maratra, tsy misy ny korotana, tsy misy ny aina fohy ary tsy misy ny fitaovana na fototra fitrasa sanatria mety ho simba. Izany hoe ao anatin'ny filaminana tanteraka. Ny fomba ahafahana tratrarana izany tanjona izany natanterahana ireo toromarika ireo. Ny faritra rehetra dia efa nampitaina teo anivon'ny état-major mixte opérationnel zany ny ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny Monat fa tsy maintsy mamory ireo fitaovana rehetra ary atomboka amin'izany ny olona izay fanomena fanazarantena manokana amin'ny fiatrehana ny hetsika ahitana olona maro toy itony zany
eo ihany koa ny fitaovana toy ny fitaovam-pitaterana, ny fitaovana izay fanaraha-maso manokana dia efa miomana amin'izany ny faritra 3 misy eto Madagasikara. Manomboka ny faha 12 jona hatramin'ny faha 2 jolay no tokony ametraka sainam-pirenena avokoa ny isa-tokantrano. Efa misy ny refin'ny saina izay napetraka Kamila Adzaina, eo ihany koa ny loko. Raha tsy ivana, nandritra ny 2 taona ny fanesy no tsy nisy ny fankalazana ny faha 24 jona teto Madagasikara noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'itony fandrosoan'ny tafika Rosiana ny atsinanan'ny Ukraine amin'izao fotoana 700 isan-jato ny tanànan'ny Severodonetsk amin'izao fotoana no eo ambany fa efan'ireo tafika mafy ny fifandonana ka mampana no satra ny famonjen'ireo mponina any an-toerana. 7 andro izay no nidiran'ny tafika Rosiana ny Ukraine. Manoho ny fifehezana ity firenena ity izy ireo. Isan'ny adina tamin'ity herinandro ity ny any amin'ny ilany atsinanana. Ao Severodonetsk, mananika ny 700 isan-jato ny tanàna no fehezin'ireo miaramila Rosiana. Amin'ireo tanàna ambony, nandositra ny azon'ny Kramatorsk ireo mponina. Maro ny entana tavela no nitahotra sy ny fikropahana. Tsy maharaka ihany koa ireo fiara amonjena ireo sivily amin'izao fotoana izao. Arak'izany, miaina ao anatin'ny fitentenana ankehitriny ireo mponina noho ireo tafika Rosiana izay tsy mitsaha mandroso maka ireo toerana stratejika. Raha ny filazan'ity raim-pianakaviana ity, azo antoka kokoa ny fijanonana ao Kramatorsk oharina amin'ireo faritra hafa, saingy tsy fantatra na mandra-pahoviana io fandriam-pahalemana io. Tsy ankijanona ny fifindramona ny Ukraine hatramin'ny nisin'ity ady ity. Ao koa ireo tsy afa-miala fa tavelany amin'ireo trano fonenana, tapaka ny lalana, tsy maharaka ny sakafo saingy tsy afa-manotra. Mandeha ny fifanampiana amin'ireo mpiray vodirindrina ahafahana mivelona maharitra kokoa. Ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russia izay tsy mbola fantatra hatreto na haritra 5 volana na 5 taona. Tapitratreto ny fotoanantsika ho amin'ny androany ankasitrahako feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. La vie extraordinaire de Louis Houen, horonan-tsary somary mampihetsi-po izy io no misy tantaram-pitiavana ihany koa izay no hoentina aminao rehefa avy eo ka mirary alina mahafinaritra hatrany miaraka amin'ny fahitalavitra kolo veloma tompoko. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.